Angana faritra Atsimo-Atsinanana. Ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala fampitambavao momba ireo fananany APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale izay tratehaka farany teo saika nisy nanondrana tsokosoko. Manana ny lanja manokana ireto fananana ireto amin'ny mavakoka sary-pity azy ka tokony arovana. Ministeran'ny fanatsariana ny tany sy ny fanapaream-pahefana. Didim-panjakana manamafy sy mameno ny fepetra sasantsasany voalaza ny didim-panjakana laharana 13/2021 tamin'ny 17 Marsa 2017 momba ny lalàna mifehy ny trano fonenana Andrenivohitra. Eo amin'ny vaovao mikasika ny amin'ny université kosa tamin'ny maraina teo dia nasandratra ho émérite ny professeur Alson Raharnirivondrina izay manampahaizana manokana momba ny lalàna ka ho fanomezam-boninahitra azy dia nanonta boky ho azy mitondra ny lohateny hoe Regard sur le droit malgache ny faculté de droit iny Ankatso ny vaovao mikasika izay rahantsika amin'ny Nirandremampianina sy Fenondrandemalala. Nifankasitrahana ny zava-bita ny professeur émérite Alson Raharnirivondrina teo amin'ny fampianarana lalàna sy ny fandalinana io sehatra io no nanolora ny fianakaviam-ben'ny Université an'Antananarivo azy ity boky ity izay nosoloiny ny professeur Ramarolanto Ratsiaraitena. Ahitana sombin-dahatsoratra momba ny fahaizana lalàna isan-karazany nosoratan'ny mpianatra mpiara-miasa eto an-toerana na any ivelany. Noho ny famatsian'ny firenena frantsay arabola no nahafahana nanonta azy tao amin'ny l'Harmattan sy Juridica. Tamin'ny 17/20 ny professeur Alson Raharnirivondrina no niditra ho mpampianatra tao amin'ny sampana fianarana lalàna teto Ankatso. Mpisolo vava ary efa rekteran'ny Université an'Antananarivo ny tenany saingy tsy nitsahatra ny namolavola mpianatra tao anatin'izay 40 taona izay. Roa taona no namitana ity boky ity. Regard sur le droit malgache, mélange en l'honneur du professeur Alson Raharnirivondrina, izay provely fa manana maha izy azy ary tsy ambakany hafa ny faculté d'Aix eto amin'ny Université an'Antananarivo, izay nampiatra tokoa ary mampiatra hatrany ilay teny filamatra hoe izay adala no toandrainy. Fanampiana ireo traboina vokatry ny hain-trano nahazo sahady ny anjara fanomezana tandrify azy ny fokotany Antoamadinika satria nidina fandroa amin'ny teny ry zareo avy eo amin'ny BNGRC. Griffine Bakolinaina sy Safidy Andriamampiantona. Nampanantena fanampiana ho an'ny traboina ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC tanteraka izany ankehitriny satria amin'ny Antoamadinika. Araky ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana moa zany dia tonga eto zahay manolotra an'ireo planche izay entina hanarenana ny trano noho ny vona nahazo ireo travona eto Antoamadinika sy Anosy-Be. Dia amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala moa izy ireto nateriny amin'ny BNGRC ka dia naterinay mivantana aty amin'ireo traboina. Zany hoe mizara roa izy io 3200 zany ny totaliny dia ny ampahany betsaka zany ho an'ny eto Antoamadinika ary ny ampahany anankiray ho an'ny zareo eny Anosy-Be. Eritreretin'ny fanjakana ny fananganana trano manara-penitra amin'ny faritra Iva mba hisoroana ny hai-trano matetika tranga tahaka izao. Nanao fanianana tetsy amin'ny Cour suprême androany ireo 520 menada mpianatra ny amin'ny ENAM izay voatendry hiasa ao amin'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy. Mbola mpiofana mbola mpianatra asa moa izy 520 menada ireo ny vaovao rahantsika amin'ny lalao Estera. Amin'izao fotoana izao dia misy sehatra maromaro amin'ny asa-panjakana no azon'ny administrateur civil iasana aorian'ny fanofanana azy ireo. Ny santatra izany ireto 520 menada vao nanao fianianana ireto hiasa any amin'ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Fa izy koa amin'ny andehany manaraka hiasa any amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy any amin'ny ministeran'ny vola izay efa eo amin'ny per-piofanana ankehitriny. Zandriny indrindra tamin'izy ireo ramatoa kely Rakotoary Sofelana Nirina 13 taona. Maniry amin'ireo zandry rehetra izay mbola fa rehefa miezaka ka miankina amin'Andriamanitra tsy maintsy tafita. Tahaka izao koa ny fanazavan'ny tale jeneraly ny asa-panjakana ny solotena ny ministra Nelson William. Ny nahatonga ny fonction publique izay nangataka poste budgétaire momba ny ahazahoany administrateur civil mise à la disposition de fonction publique zany dia hitantsika tsara amin'ny fotoana izao fa mandeha ny régionalisation zany amin'ny
manala isafaratry ka manana direction régionale isaky ny région io ministère de fonction publique zay misy koa service ny fonction publique misy service ny emploi misy service ny travail ka eo anatrian'izany no nahatonga ny fonction publique satria izy efa manana secteur de travail no nangatra koa izy poste budgétaire administrateur civil mba ameno iasa isana izany andraikitra zany agny amin'ny faritry ny mpitsara-pamoaka didy no nitsodrano azy ireo aleo ahalasana mba tsy hijery afa-tsy ny tombontsoany malagasy hoy izy saika avy amin'ny université ny fianarantsoa no akamaroan'izy ireo mahay fiteny pirenena tsy latsaky ny telo manana ny maîtrise en droit public na privé samy mahay informatique ary samy manana ny diplôme ny administrateur civil. Basolo Bernadette no mitondra ny vaovao tamintsika teo fa amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao ireo olona be dia be izay mivahiny any Mahajanga miala sasatra sy tsy hodrivotra dia mila mitandrina satria be dia be izao ny vola sandoka miparitaka any amin'ny faritra Boeny. Tamin'ny herinandro lasa teo ohatra dia nisy mpanao vola sandoka telo lahy tratra ary vola antapitapitrisany mihitsy no tratra niaraka tany aminy. Ny vaovao irahantsika amin'ny televiziona malagasy any Boeny. Nazvana indray tato antony fiparitany ny vola sandoka profozany na tratrarana ireto zatovy telo lahy ireto tany amin'ny district any Ambatoboeny atao amin'ny faritra Boeny. Vokatry ny fitarainana nalefan'ny vahoaka ny Ambatoboeny taty amin'ny brigade mobile Mahajanga stupéfiant no natratrarana azy ireo tany Antoerana fa 5 ny volana aogositra 10 lasa teo. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny vola sandoka 4 tapitrisa ariary sy ireo fitaovana nampiasain'izy ireo entina amitana ny vahoaka. Isolokina koa moa zany dia tratra ilay olona andian'olona zany nanao ny fisolokina io izay tany amin'ny faritra Ambatoboeny tany miaraka amin'ny fitaovana izay fomba mitany ilay olona zany ka eto zay dia manao antso zay aty amin'ny polisy pirenena mba hanome vaovao ny olona izay manana vaovao mikasika amin'ireny olona manao fisolokina sy manao manaparitaka vola sandoka ireny ary tokony maimay ihany zany sika amin'izao fotoana izao satria maro dia maro ny olona mivezivezy. Rehefa vita ny famitorana dia atolotra ny fitsarana izy ireo fa entalina kosa ny vahoaka rehetra hampandre aingana ny mpitandro ny filaminana raha efa mahita vola sandoka fa betsaka izy ireny no miparitaka ankehitriny. Fa na eo aza ny vola sandoka dia maresaka be Mahajanga sy ny faritra manodidina azy amin'izao fotoana izao. Vahoaka be no lasa mankany ao ny tonga itsiro-drivotra satria andro fialan-tsasatra. Ny silamo izay betsaka any amin'ny tapany avaratr'i Andrefanosy dia manao ny ramadany ary ny mpandala ny fomban-drazana malagasy kosa dia manao ny fanompoam-be amin'izao fotoana izao. Izay rehetra izay ho ataontsika indray mijery miaraka amin'ny Ambinitsoa Andriamasy Arvelo. Hipoka tanteraka i Mahajanga nandritra amin'ity herinandro ny 7 aogositra ity. Hipok'olona mivezivezy ny larabe tsy maharaka intsony ireo trano fandraisam-bahiny. Andivon'ireo mitombo tamin'ny sekoly sy trano-panjakana, ny tranon'olon-tsotra na koa toerana malaladalaka ary ny marihy mitombo tanàna fa lasa nisy fitohanan'ny fiara tsy ankilany tsy maraina tsy atoandro indrindra amin'ny hariva dia feno olona foana ny sisin-dranomasina na ny boro. Vokany misy fatisimbana ireo hazo voninkazo novolena. Miasa mafy ny mpitandro filaminana ka milamina tanteraka i Mahajanga. Raha ny tena marina dia niarina ny totona teto Mahajanga ny vahiny andrivony avy amin'ny lafivalon'ny Nosy hatramin'ireo vahiny avy any Dilambato. Ny ankamaroany dia ireo kristianina namonjy fivoriana, ny rodorodi-potoriana nataony fijikaima synody am-paritany Boeny sy ny fijikaima Ambohipo Antananarivo, ny kristianina mpamonjy zakabe nasionaly ny tanora adventista, ireo diakonina miofana sy ny sokoto manao fivahinina. Ankilany ny mpamonjy fanompoam-be na fomban-drazana fanao isan'ny taona eto Mahajanga. Ary ny fahatelo dia ireo mpino silamo izay mahery ny 20% ny mpino eto Mahajanga ny fomban-drazana malagasy. Hery telo goavam-be manko no mifanitsintona an-tsain'olona miantefa